raha mbola pity fotsiny ianao tsy mandresy zany satria ny miady aminao miaramila nefa ianao pino tsy équivalent ny ady tsy normal ny ady miaramila nge le miady amintsika dia ianao ve civil ohatra hoe civil miady amin'ny basy miady amina grenade miady amina bombe lacrymogène tsire tsara ny devoly isatana armé tany an-danitra tany ary teraka talohany dadabe anao dia ianao civil ra-panahy nininona talentanao nininona zavatra ainao nininona taktikanao nininona olona fantatrao niza olona fantatrao nininona tsy dikany eo anatrian'ilay devoly miady amintsika zany mila mahery noho izy isika vo afaka mandringana azy alleluia alleluia avereny foazo zay fanamasina mitsangana vetivety foazo zay fanamasina foazo zay fanamasina leo antipiny mahapiny tia leo antipiny tia leo antivavaka tsotra itia leo an'le miditra am-piangonana dia mivoaka am-piangonana manomboka androany ao mitsangana ho miaramila anao sy ho sivily ara-panafony ho miaramila ny Kristy miaramila miakatra grady miaramila manao formation miaramila mikotrana miaramila mianatrady miaramila manaja rafitra miaramila mitombo fahendrena amin'ny anaran'i Jesosy amen manakatra lanitra lazao namana mazotoerana ianao ihany dia mahita nge ianao ihany dia mahafantatra fa tsy ho lasa lavitra zany ianao fa moralina fotsiny eo amin'io vavaka ataonao io ny fanahy ao anatinao dia mahatakatra fa ianao tsy ho tafavoaka zany satria reny ny fanahy anatinao fa sarotra ny fiainana fa manana moral ianao dia le moral ny mahatonga anao tsy maintsy mandresy tafavoaka tsy mahazo resy fa misy zavatra ihany miteny hoe hoay zay moy satria renao iainanao ny hery manohitra anao ny olona tafavoaka amin'izao dia ny mpangalatra mpanao kolikoly manao lalana ambany tany mpanao afera maloto ireo tsy matahotra n'Andriamanitra ireo ny tafavoaka amin'izao mandriana avy ianao raha lasana bavy ny olona marina miaraka mivavaka kely ataony ireo ny mpanofa trano ireo no mitady asany amin'ny gentlis maheno anavy ianao raha lasana bavy malala ireo no manao mitady fihavanana any am-pianarana any satria voaroka tsy naloha écolage ny zanany le piny reny izany mandeha manofa trano etsero mitady toerana ivavahana pasteur sy ny pininy misy zavatra mahaleo anazy io misy zavatra mahaleo anazy io dia hita ny fanahy ny voninahitra miaraka amin'ny trano mitsangana miaraka amin'ny trano mitsangana dia hita zanak'Andriamanitra manan-karena miteny ny fiteny tsy fantatra vita mariage manana tsena manana quincaillerie mitondra fiara mavita mivoyage hatrany ivelany manana zanak'ara-panahy mahatoky mitory-teny ny anabavy mpaminany ralahy évangéliste tena izy fa tsy anarana misy loko vaovao tiako hita 2026 n'est pas 2025 afa mihitsy io taona io avereny 2026 n'est pas 2025 2026 n'est pas 2025 alléluia alléluia
le afo mirehatra ny midina tampoka iny tsy ho azony intsony zasena le mahery mivavaka iny dia tampotampoka varina iny tsy ho azony intsony zasena amen 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 za te aina amin'ilay refi tsy azony devoly ataony iny ny baiboly dia milaza rehefa miresaka momba ny devoly izy dia nampiasa an'ilay terme hoe mena rana ela vieux serpent averena mena rana ela fa rehefa miresaka momba ny zanak'Andriamanitra izy dia hozy izy hoe voromahery dia jereo tsara ahoana moa zany ny ahafahany mena rana ela hihinana ny voromahery matony voromahery tratra ny mena rana ela tsy ny mena rana ela ny mafy fa ny voromahery nidiny satria mena rana ela tsy afaka hiakatra eny amin'ny toerana misy azy fa ny voromahery nidina tany amin'izay misy azy dia narapany tikan'izany zasy ianao mila miakatra dia tsy ho azony mena rana taony iny fa raha mbola eo amin'izay misy azy ny misy atsika dia hohaniny isika mahatonga ny fiainatsika azony devoly arapaka satria eo amin'ny misy azony misy atsika eo amin'ny domaine no andehanantsika eo amin'ny misy azony misy atsika fa rehefa miakatra tsika dia tsy mahenao fa tsy ny kopakopakitsika izy kopakopakopaka zany osy misy voromahery noho izany ny solution amin'izao dia ny miakatra ara-panahy miakatra refim-bavaka miakatra fahamasinana miakatra fatahorana an'Andriamanitra miakatra fitiavana an'Andriamanitra miakatra toe-panaraka an'Andriamanitra avereny miakatra 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 rehefa nandeha nandren'le olona ny vavakady amin'ny 20 ianao toy izany hoe mbola tsy nanao ka ia so dia izesy tenao hoe ny vavakady ny efatra mbola misy 9 lera tsy nataonao halleluja jereo tsara raha lasa nabavy malala eno tsara misy zavatra tsy omena Andriamanitra atsika raha tsy tonga eo amin'ilay toerana ilaintsika tsy Andriamanitra na mahity fa misy zavatra tadiavina tsara Andriamanitra halleluja ozy eo amin'ny fahafahana ny nanafahany Kristy atsika ka tomera tsara aza mety azony ny ziogany fanandevozana ilay olona teo zao misy zavatra manandevo an'izy mianakavy tsy avelany tevoly andeha lavitra na ho any amina firenena hafa fa manodidina ny taniny eo ihany inona ny zavatra tsy avelany devoly iainanao ozy le raha laza mpandrafitra izy io mason ny asany fa ozy izy hoe tsy mbola ary ny tanan'izany vola rahetsy zany pastera ataovy matotra tsara moa aio inona tsara ny asany manao trano fa tsy mbola ary ny tana vola rahetsy ozy hoe ataovy matotra zany ray ny manandevo azy zay ray ny atao hoe andevo tsy afaka manao zay tiana ho atao ianao fa misy zavatra mifehanao toy izy hoe aza mety ho azonony ziogany fanandevozana ahoana ny fomba tsy aneketsika nareo zavatra manandevo atsika voalohany fisainana ao ny altara ao ny fisainana ao ny vavaka inona zavatra tsy avelany fanay ratsy iainanao sy hotratrarinao inona ozy hoe aza mety fa isika ozy efa nafahany izy tsy ny teny ho amin'ny fanafahana fa ho amin'ny fahafahana efa libre tsika fa aza mety ho azonony ziogany fanadevozana itsony amin'ny alalany vavaka ny tsy aneketsika an'izany ny alalany vavaka mety tsy avelany devoly tsika azo tany dia tsika mila tsy manaiky aza mety azon'ny zioga fanandevozana mitatoerany ndreo hivarotany tsy avelany devoly ahitan'izany vola misy iasanao ataonao fond fa ianao tsy mahita toerana
avereny aza mety. Tsy avelany devoly, iaina amin'ny fahamasinana, iaina amin'ny fatahorana an'Andriamanitra. Aza mety, avereny aza mety. Aza mety ho azony ny zioka ny fanandevozana intsony. Tsy avelany devoly nareo mivady hifankaty, tsy avelany anana fiainana milamina mifankaty. Aza mety. Trano mety anananao, ny tranonao tsara fa ny tokantranonao tsy tsara. Mety navelany devoly atsangana trano fa tsy avelany devoly atsangana tokantrano. Aza mety, avereny aza mety. Halleluja. Aza mety, avereny aza mety. Enao ihany raha lahy dia mahafantatra hoe inona ny zavatra tsy avelany devoly iainanao fa enao tsy manaiky. Izy tika era vitana bokin'ozatra efa lefanao devoly raha io lohanao io kosa aloha tena vao mahitanao izy tonga dia mitsoka. Menao coup de tête dia mipahaparitaka. Sa tsy zay? Raha ny alavanao zao olona benja tonga dia mitsoka izy. Fa le izy hery tsy hita maso. Raha hitatsika tena ny fialahatsika, ny tontondroatsika, ny takidakatsika, ny botibotintsika, tipaka. Fa izy tsy hita. Inona no entinao miady aminy? Enao raha lahy tsy avelany hiasa mba hamelomanao vady aman-janaka. Sandra misy, saina misy, fa asa ianao tsy mahita. Tsy vahaolana ny mitomany, tsy vahaolana no misento, fa hoy ny Baiboly aza mety, aza mety. Lazaony namana aza mety. Le ranabavy anankiray mandeha miasa fa ny vadiny tsy misy asa ao an-tranao, ohatra ny zanany amin'izay le vadiny. Mahandro ao an-tranao rahalahy, manasa vilia rahalahy, dia ranabavy mametraka bazary. Bedy rahalahy rehefa tonga ao an-trano, fa anao mbola tsy namasaka. Bedy izy. Taritana mivavaka koa izy indraindray kamo tsy avy. Nefa izy ny tena manana olana. Raha ny tena marina reo samy olana, satria nanabavy tondra eta mavesatra, raha lahy koa tsy avy hitady an'Andriamanitra, izy koa miantehitra amin'le avy amin'ny madama avy any. Teneno ny namana aza mety. Misy fiainana tena hitako tsony, tena hita mitsy tsy tokony zao tsono ny fiainako, tsy afa manoatra nefa ianao fa io izy io réel izy iainanao io fa tsy nofy io tsy nofy inge io iainanao, izy io iainanao io nefa tsy io ny nataon'Andriamanitra ho anao. Lazao ihany hoe asa mety, fa maneno io aretiny io foana ny mamely anao. Jesosy ny Baiboly dia milaza hoe nidiankapika taminy efa nasitrana anao, kanefa maneniny ianao tsy sitrana. Lazao ihany aza mety, aza mety. Le zanakao tsy mety mivavaka. Ny olona tsiriritiny dia maboto ny tsiriritiny. Sy olona nge maboto ny tsiriritiny, za mba te ohatra ny reno izy. Misy olona mitsiriritra maniry izy mahita ny reny maboto reny, za mba te ohatrany io. Aza ty reny zanaka ao an-tranontsika reny, hafa ny vision izy reny indraindray. Enao teo tahaka ny Davida, ny sasany teo tahaka ny Estera, ny sasany teo tahaka ny apôstôly Paul, sasany teo tahaka ny Renard Bonke, Beninina, tsy fantatro ty Bidusoa, fa ny zanaka ao an-tranonao teo tahaka ny Britney Spears, Beyoncé, tsy fantatro hoe iza. Maboto ny zavatra iriny ataona, tsy fantatro actrice amin'ny film any, sany ny zavatra iriny. Ary zany no mameno ny lohany, zany no mameno ny sainy. Enao varina mampianatra, mampandeha any an-tsekoly, fa ny zavatra anatin'ny sainy hafa mihitsy. Fito Maninona 2:19 raha mba mety.
jereo fito Maninona 2019 miaraksika saroatelo mitsangana miantsoantso averena miantsoatsoa averena ny miantsoantsoa amin'ny al hatramin'ny filatsahany fiambenana miantsoantsoa amin'ny alina hatramin'ny filatsahany fiambenana amin'ny oviana ozy amin'ny alina hatramin'ny filatsahany fiambenana mbola ianaratsika zany amin'ny taona ho avy ny alina mizara efatra ny fiambenana amin'ny alina miantsoantsoa amin'ny alina vavaka zany hatramin'ny filatsahany fiambenana ao toizana aidiny tahaka ny rano eo atrehan'ny tompony fonao zay le tenenako teo aza merikerika mivavaka satria zazany mivavaka mitodika ary na ny tompo aza nge mahitana io tsy mifantoka akory fa ny anazy io vava mihetsiketsika fotsiny tompo aidiny hoe alatsa hoe intya tompo sotranao fa tonga tsy iona halleloia na enao aza mafantatra fa tsy mivavaka ianao fa mandany fotoana ianao ary ny sasany jerena zay vao mifantoka kely za nge tsy miaina amin'ny problème anao fa mba manampy ianao fotsiny mafy ange io zavatra mahazo anao io hozy miantsoantsoa amin'ny alina hatramin'ny filatsahany fiambenana aidiny tahaka ny rano eo anatrehan'ny tompony fonao aidiny tahaka ninona aidina tahaka ny rano ny ao am-ponao zany aidino mihitsy rehefa mivavaka ny any anatinao any ararao aidino eo anatrehan'ny tompo aidiny tahaka ny rano eo anatrehan'ny tompo izy ny fonao ny any amponao avoay ny ao amponao loary zana ny vavaka misy valany aidiny tahaka ny rano eo anatrehan'ny tompo ny fonao asandrato aminy ny tananao atao inona ny tanana ka tsy vele teneny hoe asandrato ny tanana ny fo atao inona aidina ny tanana maninona asandatra zay mahatonga amin'ny teneny pino tsy tafavoky zany izy satria ny devoly manohatra azy gravy nefa nivavaka ataony na anandra tanana za tsy vitany asandratsika ny tanatsika io ny ataony latsaka ambany misy poketra atao iny te miazona poketra tsy latsaka ambany elika na mataotra giligiliny olona asandrato ny tanana aidiny tahaka ny rano eo anatrehan'ny tompony fonao zany vavaka zany tompoky sérieux zany combat zany vavaka zany aidiny tahaka ny rano eo anatrehan'ny tompony fonao asandrato ny tananao ifonao any zanakao madinika izay anana no anana eny anjaramberehetra mizanatsika any anatina dalana misy zanatsika ny tratrana altarany olona dia varina any amin'izao tontolo izao zanakao niaraka tamintsika teto nanompo an'Andriamanitra teto fa zavatrafa ny mahavarina anazy ihany mifoka sigary izy ihany misotro toky izy ihany mifoka jamaly izy ihany fa tsy fantatrao mihitsy ny fiainany ihany amidina ianao ary maro amintsika mahafantatra hoe zany ny fiainany ihany fa miandra ny iverenana ianao inona ny antokanananao fa iverina amin'ny tompo izy aidiny tahaka ny rano ny fonao asany rato izy ny tananao ny amin'iny zanakao iny ny amin'iny vadinao iny ny amin'ny fiainanao io isaky ny rotaona de misy blocage isaky ny rotaona de misy blocage isaky ny rotaona ihany mapety ny fiainanao fa vita ny rotaona tsy maintsy miverina zéro ianao zava-dehibe ny fanatitra nataonao altara ataovy ny altara fa elinanao altara fa eliny vavaka ny altarany Jesosy ny ranona latsany teo Calvary fa Jesosy ny vavaka. Halleluja.
I Abrahama, altarany Abrahama zanany latokana, fa Abrahama nivavaka. Hoy ny Baiboly, Abrahama nitsanona teo anatrehany Jehova.